mandray vahiny indray ny sampany fampalam-baovao amin'izao sabotsy alina izao tsy izy zany fa zareo avy amin'ny MPTC avy ato amin'ny Avanakota ahitantsika ny Ariela Rambelson izay mpampianatra teny anglisy avy eo anivony MPTC izay miarabanao tonga soa. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ihany koa ny tokantrano manaraka ny izao vaovao izao. Fa ankoatra azy dia misy ihany koa ato amin'ny aviako ato mandray ny vaninarana Evson itsika izay mpandrindra avy eo anivony MPTC miarabanao ihany koa. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Toy ireo vahiny eto amin'ny plateau ny fampalam-baovao manana vaovao moa matotonga eto inandray ny vaovao avy eo anivony MPTC. Mialohan'ny irosoko amin'ny tolotra omeny MPTC dia tiako ampatsahivina kely angamba tia ampiandohana hoe iza moa izahay. Ny MPTC dia ivon-toerana mampianatra teny vahiny, misy ao teny anglisy, teny frantsay, teny sinoa ary teny malagasy ho an'ny teratany vahiny. Ankoatran'izay dia mampianatra koa izay informatika amin'ny teny anglisy ihany koa ny informatika, dikan'izay zany mila mahay ilay teny anglisy izay vao afaka mianatra tsara azy. Mampianatra izay telo taona ny zandriny indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ao amin'ny MPTC misy karazana ataontsika hoe tolotra vitsivitsy mikasika an'izay fampianarana teny vahiny izay. Misy ao ny cours particulier, cours à domicile, cours ho an'ny orinasa, cours spécial samedi ho an'izay tsy afaka andavanandro, misy ihany koa cours du soir ho an'izay mpiasa na tsy afaka mianatra ihany koa zany amin'ny andavanandro. Dia ny fidirantsika manaraka amin'ny 7 juin ho avy izao, ny farany fisoratana anarana dia amin'ny 4 juin, dia tongava maro misoratra anarana, efa misy izao no misoratra anarana fa voafetra ny toerana ka dia malakilaky zany ianareo. Ankoatran'izay ihany koa dia MPTC ankoatra maha centre de langue anay zany dia agence izay mandefa mpianatra mianatra ny ivelany tahaka ny Canada, Angleterre, États-Unis, Australie zany firenena amin'ny teny anglisy zany. Dia manampy anareo izay amin'ny resaka fikarakarana dossier. Fa ny tena mampiavaka anay ihany koa dia ny fisian'ny voyage d'études izay ataonay isan-taona any Londres sy any Liverpool. Dia ny mpianatra amin'ny MPTC ihany koa dia manao examen international izay mahafen'ny fepetra dia mahazo certificat international zany izy ka mahavita niveau anankiray. Dia tongava mianatra aminay fa mahafinaritra be mianatra amin'ny MPTC. Andranomena misy anay ary eny an-taninandro ihany koa. Ankoatr'izay fanazavana sy tolotra nentin'ny mpampianatra avy eo anivony MPTC izay manahoana ny mety misy tolotra hafa ihany koa dia entinareo? Ihany tompoko. Ankoatra ny fianarana moa zany ilay mianatra isan'andro izay nentin'ny namako teo dia misy ihany koa ny spécial samedi izay miditra amin'ny fahasivy ny volana jolay dia efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana. Dia manaraka an'izay mahakasika ny lycée canadien en ligne izay ato amin'ny MPTC dia faly ihany koa izay mandray andreo kilasy seconde, première ary terminale izay maniry ny anaraka ny programme canadien en ligne. Marihana moa zany fa amin'ny teny anglisy ihany koa ny fampianarana ary en ligne izay iarahana amin'ny mpampianatra canadienne sy malagasy izay tena matianina avokoa. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2022-2023 dia ny zany indrindra misy ny remise fihenam-bidy goavana be $500 ho an'ireo izay misoratra anarana ka mahafen'ny fepetra alohan'ny alatsinainy faha-telopolo ny volana May. Dia tongava maro fa ny MPTC dia voninahitra ny anomeny fampianarana matianina ho an'ny olona rehetra. Zay fa entanao ary ny olona ho avy. Ny MPTC dia voninahitra ny anome fampianarana matianina araka ny teny filamatra anay moa dia ny hoe ianao tafita no reharehanay dia aza misalasala tongava maro misoratra anarana voafetra dia tena voafetra ihany koa ny toerana. Afaka mitsidika anay ianareo ao amin'ny MPTC Andranomena na ny MPTC Antaninandro. Afaka miantso ihany koa amin'ny laharan-taroby 033 33 410 88 034 21 410 88. Afaka mitsidika ny tranokala-pifandraisana ao amin'ny www.mptceducation.com dia afaka mitsidika ny page Facebook Madagascar Professional Training Center. Ankasitrahana Remenadany vahiny teto amin'ny plateau tamin'ity alina ity.